Mpavaratra tanteraka sika amin'izao fotoana izao, fotoana izay anatanteran'ireo fikambanana na olon-tsotra ihany koa ny fambolekazo isany amin'izany ohatra ny fikambanana fivazaha zanakazo miisa 20 tanoany no voavolony izy ireo. Totosan'ny alarobia lasa teo ny fambolekazo izay nitanteran'ny fikambanana fivazaha na ny fikambanan'ny vadiny zandary izay nitariny Ramatoa Saondra Ravalomanana vadiny komandin'ny Zandarmaria-pirenena. Zanakazo miisa 20 fototra araka izany nambolen'izy ireo teny amin'ny toerana fitaizana zazakam-boty ho an'ny Zandarmaria-pirenena teny Arivonimamo. Karazan-kazo izay entina hanaingona ny tanàna sy ireo hazo fihinam-boa ary karazana voninkazo no nambolena manoloana ny trano sy ny manodidina ny akany. Mirefy 9 hektara teo eo moa ny velaran'ny tany nambolena ireo zanakazo ireo. Ireo mpikambana manerana ny faritra rehetra avy ao amin'ny fivazaha no niara nisalata amin'ny fambolekazo. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fitsidihana ireo zazakam-boty miisa 5 menada izay tezaina ao amin'ny tiakany ity. Notolorana bokim-bola tahiry na ny caisse d'épargne hitsinjovana ny hoaviny ireo ankizy niaraka tamin'ny mari-bola 7 hetsy ariary. Ankoatr'izay dia nanolotra fitaovana solosaina niampy ireo kojakoja miaraka aminy ihany koa ny fivazaha ary latabatra miisa 120 sy seza 20 an'ireo ankizy amin'ny fianarany. Mitetina ray tapitrisa sy 4 hetsy ariary ny totalin-bidin'ireo entana izay natolotra ho an'ny akany eny Arivonimamo. Tsy nionina tamin'ny fanomezana ara-materialy ihany anefa ny fivazaha fa nitondra fampianarana ho an'ireo ankizy hanampianatra azy ireo ny fahaiza-miaina na ny savoir vivre.